raha banao ny atokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana avy hatrany mikisaka manatona ny tenany tsy Madagasikara hatrany ilay irindraona izay hitantsika amin'ny sary izao amin'ny ankapobeny ho an'ny rapitsy dia izy no andrafitry ny toetry ny andro ho an'ny tenany tsy Madagasikara iny fa aorian'izay kosa na ny rapitso tolakandro na ny hariva ihany dia manomboka mitoetra indray ny tsioka ny avaratraza ho an'ny tapany tsy atsinana Madagasikara ary mitatra miandalana mikisaka mianavaratra moa izay aorian'ny fandalovan'ilay irindraona no itrangan'izay fa raha ny sary ihany koa dia hitantsika misy ny tsy famarina toerany habaka izay mitoetra manakaiky ny morontsiraky ny fatrana Lanjorofo sy Ambatsoa amin'izao fotoana izao ary anisany mandrafitry ny toetry ny andro any amin'ny tapany avaratra Madagasikara izy atao anatin'ny 420 rahoavy any amin'ny farany herinandro na ny zoma kosa indray dia saika ny avaratraza no ibatoerana kokoa indrindra ho an'ny faritra avoany antsinanana sy avaratra antsinanan'ny Madagasikara mety ho voakasika ihany ny faritry ny voatany indrindra moa ny ilany antsinanana ao anatin'izay ny maripana ihany koa dia misy fidinana ny maripana ho an'ny faritra atsimo Madagasikara iny ho an'ny rapitso fa any amin'ny alakamisy dia mikisaka ho an'ny faritra atsimo antsinanana sy ny ilany antsinanana amin'ny voatany izay fidinana maripana izay ny zoma kosa nefa dia mety fahitana fiakarana miandalana izay ho an'ny voatany fa any amin'ny tapany avaratra antsinanana no misy fidinana toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso misy ny zavona saika amin'ny tany Madagasikara ahitana an'izay vao maraina ankoatry ny tendrony atsimo Madagasikara izay mety anorana malefaka ho an'ny tapakandro maraina izany ho an'ny faritry Sava sy ny distrika Analalava ihany koa mety ahitana an'izay orana tandrivondraona izay vao maraina fa ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana aorian'ny zavona ihany koa moa izany dia ny masoandro no saika ibatoerana kokoa amina faritra maro ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivondraona izay mitoetra any amin'ny distrika ny Taolagnaro ary manomboka misy orana malefaka ihany koa ny faritry Vadivavy sy Fitovonany ho an'ny rapitso alina misy ny orana tandrivondraona ho an'ny faritry Diana sy ny faritry Sava ny faritry Ambatsoa torak'izay ny Lanjorofo ary ny tendrony avaratra amin'ny faritry Sofia ny ambiny moa dia mbola ny masoandro hatrany no ibatoerana ny maripana ho vinavina ho an'izay andro ny rapitso izay mbola manodidina ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ny ambony indrindra izay fa ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara kosa midina hatrany amin'ny 7 degré celsius izay ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra anosy ny any amin'ny tapany avaratra antsinanana moa dia mbola saika manodidina ny 1 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny maripana ary ny any amin'ny faritra avaratra andrefana kosa sy ny faritra avoany andrefana Madagasikara dia mbola mafana ny andro satria dia mahatratra 5 ka hatramin'ny 4 degré celsius izay maripana izay ny alakamisy misy hatrany ny orana ho an'ny faritry Vadivavy sy Fitovonany ary mitatra ho an'ny faritra Atsinanana na Lanjorofo sy ny faritra Ambatsoa izany mety ahitana tandrivondraona ihany ny takariva ho an'ny distrika Anambanja sy ny any Ambilobe mandraona kosa ny andro ho an'ny ilany antsinanana faritra Vakinankaratra Moronomania sy Mahatsiatra Ambony izay mety arahina herika indraindray raha misy tokotoko kosa ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany antsinanan'ny faritra Analamanga ary ny morontsiraka Iboeny ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay misy fidinana ny maripana indrindra ho an'ny avoatany izay mety hidina hatrany amin'ny 13 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Mahatsiatra Ambony raha toa ka manomboka miakatra kosa ny maripana ho an'ny faritra atsimo andrefana Madagasikara iny ary misongadina kokoa izay fiakaran'izay moa ho an'ny tapany atsimo ny any amin'ny faritry Vadivavy ihany koa dia midina hatrany amin'ny 12 degré celsius ny maripana raha ny vinavina hatrany raha toa ka miakatra kosa izay ho an'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Betsiboka ary ny any amin'ny faritry Iboeny ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma misy hatrany ny orana ho an'ny faritry Vadivavy indrindra moa ny tapany avaratra amin'ny faritry Vadivavy ary mitohy ihany koa izay ho an'ny faritry Sava na Lanjorofo sy Ambatsoa ary ny faritra Atsinanana mandraona mety ho arahina herika ny andro ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany antsinanana ny faritry Sofia ary ny ilany antsinanana amin'ny faritra Analamanga ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny zoma izay manomboka misy fiakarana na miverina miakatra indray ny maripana ho an'ny voatany satria dia 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny tafiakatra hatrany amin'ny 3 degré celsius izay maripana izay fa midina kosa izany ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo satria dia tombanana manodidina
manomboana ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary ny mafana indrindra kosa dia hitantsika any amin'ny faharitriboeny zay manodidina ny 8 amin'ny 30 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andron'ny zoma izay dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ty rapitsindray fotoana manaraka velomoto